Mbola mitokoa ilay hetsika salon de l'habitat izay tanterahana etsy amin'ny expo forêt Tanjombato tsikaritra tamin'ity andro fahatelo ity fa nia maro ireo mpitsidika tonga tao anatin'izany hetsika izany. Mbola mahasarika olona tanteraka ny hetsika salon de l'habitat izay tanterahana etsy amin'ny expo forêt Tanjombato. Androany ny andro fahatelo ary mbola betsaka ny olona ny tonga mitsidika ny hetsika. Anisan'ny nahaliana ny olona indrindra ny mpampiranty iray izay mampahafantatra vokatra izay azo lazaina fa vaovao tokoa eto an-toerana. Miompana indrindra amin'ny fanamboarana ny trano ka akora manaraka ny fenitry ny fanajana ny tontolo iainana no ampiasaina amin'izany. Tamin'ity taona 2012 ity ho présentenay ato amin'ito salon de l'habitat dia io hitanareo aoriana keo izany hoe le mur textone. Mur textone zany philosophie any Anjolinina foana zany mitohy ao anatin'le mur textone. Mur écologique izy io, zany hoe tsy ohatran'ny brique cuite zany izy. Donc automatiquement zany izy tsy mampiasa hazo dorana. Zay zavatra dehibe mihitsy zay amin'ny resaka déforestation sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsy mijany eo amin'ny fanamboarana ny trano sy ireo fanaka isan-karazany izay ampiasaina amin'izany ihany anefa ny mpandray anjara amin'ny hetsika salon de l'habitat fa mbola hita ao ihany koa ny mampiranty izay mikarakara manokana momba ny kidoro sy ireo akora azo ahodina amin'izany toy ny fanaka fampiasa ho an'ny zazakely. Ny vokatra vaovao atolotry ny société Vidafame zany amin'ity salon de l'habitat ity dia ny atao hoe matelas sandwich supérieur. Zay voalohany dia ny matelas confort supérieur dia ny faharoa fahatelo ny bloc sommier. Ahitana karazana tolotra izay afaka hisafidianan'ireo mpitsidika maro dia maro tokoa ny ao amin'ny hetsika salon de l'habitat ary tsikaritra tokoa fa natao ho an'ny daholo be izany.